Raikitra indray ary a, Joda News. Faly miaravatsika rehetrarehetra indray tonga soa indray eto amin'ny Joda News. Resaka milay be indray no resahantsika androany. Tsy resaka eto amin'ny tanàna intsony fa resaka zone 51. Inona moa zone 51? Raha efa nahita ianao a Roswell, X-Files, Independence Day, film daholo zany. Ao anatin'izany a misy malaza be any andafy any amin'izao fotoantsika miresaka izao a, misy base militaire any andafy izay antsoina hoe zone 51. Ary io a de be dia be ny resaky ny olona momba an'io zone 51 io. De resahako aty amboloany aloha fa ity resaky ity a de tsy misy idirany amin'ny eritreritry na ohatr'izany fa mitantara resaka misy any andafy fotsiny a. De raha ohatra hoe manana eritreritry ianao momba an'izay a de resahanao ao anaty commentaire ao, tsisy resaka mampame fa maneho hevitra. Ao anatin'izany a misy zany zone 51, zone 51 io a de any Texas, any a Nevada any. Tena mampalaza izy io zany a, misy an'io zone 51 io a izay noforon'ny militaire tamin'izany a 155 kilomètre carré. Zay ny angedan'le izy, tena ngeda be mihitsy zany a. Tena mampalaza anazy moa zany hoe raha araka le film noteneniko teo a, X-Files, Roswell, Independence Day de resaka extraterrestre. Zay zany ny eritreritry ny olona any avy any andafy any am'le izy hoe misy extraterrestre fen'ny gouvernement américain ao anatin'le area 51 na zone 51 ozy izy ry zalahy. De zay mihitsy moa zany le resaka eo. Malaza be any andafy any hoe en 20 septembre hony a nisy nanao événement Facebook hoe andeha ho any amin'io area 51 io ny olona. Zay misy tena mandray an'le izy au sérieux, misy moa zany milaza hoe sangisangy le izy a, fa en tout cas 1,5 million ny olona participer amin'ny événement ao anaty Facebook a, de 1,1 million ny olona intéressé. Betsaka zany a. Zay zany eritreritry le olona namorona le événement hoe raha miaraka makany daholo tsika satria le toerana tsy azo anatonan'ny olona rehetrarehetra. Raha miaraka makany daholo tsika tsisy afaka hanao ininona antsika io fa zay. Zay moa zany resahantsika eto a, ampahafantariko anao de hoe inona ny eritreritrinao momba an'izany a. Tamin'ny 1955 zany ty base ty noforonina zany Richard Bissell Junior zany namorona azy, zay agent CIA le ry zany tamin'izany a. De ny eritreritra moa zany tamin'izany, zay moa zany ny version officielle, ny eritreritra moa zany tamin'izany hoe anamboarana avion izay entina miady sy entina manao espionnage zany ny tena antony namoronana an'ity base ty. De amin'ny voalohany a tsy zay aloha zany tsisy tena niteny aloha zany ny gouvernement hoe tena misy tokoa io, tena marina tokoa io zone 51 io, fa tamin'ny 2013 zay vao niteny ny CIA hoe tena misy marina le zone 51. De namoaka an'le dossier ry zalahy de classifié ry zalahy zany le dossier hoe resaka recherche anie nataonay ao e, resaka avion, resaka ohatr'izany zany e. De be da be zany ny théorie ao anatin'izy io. Misy an'izany Bob Lazar zany a izay physicien laza nanao témoignage fa tamin'ny 1988 ka hatramin'ny 1989 izy niasa tao amin'io zone 51 io, ary tena misy extraterrestre hony ao anatin'izany zone 51 zany. Adala be a. Ianao zao mieritreritra hoe zany koa ve de marina, fa tsy haiko moa zany fa zay no resaka malaza de tantaraiko eto. De ao anatin'izay a misy an'ity vidéo ty zany agent-na CIA, ex CIA zay efa retraité a, efa akaikin'ny fahafatesana fa ao anatin'ny fahanterana zany, de milaza mamoaka secret. Zay zany hitako ato amin'ny YouTube ato de hojerentsika eto ampahany kely fotsiny satria fohifohy ty vidéo ty. Io zany izy mitantara hoe nisy directeur ny CIA tamin'izany zany nitondra anazy tany amin'le toerana, hoe nisy garage be a, hoe misy soucoupe volant. Roswell craft. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. We could rock next to it and you could rock it. The whole thing probably weighed 150
they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was like a reverse gravitational thing of some kind. De ohatr'izay zany. Io zany izy mitantara hoe ho an'zay mbola tsy mahalala ny pop culture any USA any moa zany a de nisy an'zany hono tam'zany a tamin'ny 1947 a nisy an'zany vaisseau zany a tao a Roswell. Zay moa zany raha rehefa nahita an'le série anao de milaza an'zay le série hoe nisy soucoupe volant hono zany extraterrestre nicrash tao Roswell izay nafen'ny gouvernement américain io de zay zany tantarain'ty razoky ty hoe niditra tao am'le garage izy tany amin'ny Area 51 de nahita an'le vaisseau tamin'ny andron'ny Roswell izay latsaka izay nicrash tao amin'ny toerana io zany a de io izy mitantara hoe misy antigravité sy ohatr'izany a hoe maty daholo le extraterrestre tao anatin'le izy fa olona couple ray ihany no velona tao anatin'le izy. Mahagagy e! Ohatr'izany zany le resadresantsika eto, ohatran'ny mahafinaritra. Ao anatin'izany a miteny zany ny olona any andafy fa mifanerasera amin'ny extraterrestre hono ny gouvernement anatin'io zone 51 io. Zany hoe mampianatra ny gouvernement any United States any zany a ny extraterrestre amin'ny resaka teknôlôjia. Zay zany ny eritreritry ny olona, eritreritra daholo zany fa tsy fantatra zay tena fahamarina satria mbola tsisy olona tany ka nilaza marina hoe zao marina anie no mitranga ao e, afa-tsy reto moa zany hoe fa taloha. Misy an'le Bob Lazar izay lazaiko teo a izay nilaza fa tao izy no niasa tamin'ny 1988 ka hatramin'ny 1989. Nalaza be mihitsy zany tamin'izany satria nanao fanambarany ty ranamany ty hoe misy an'zao. Zaho izy nianatra tary kanefa rehefa natao nizohina ny tantara jerena fa tsy nianatra taizataiza hono ty Bob Lazar ty, nifafan'ny gouvernement daholo zany hoe nitrasy hoe taiza izy nianatra tany amin'ny MIT, tany amin'ny MIT zany université anjanabeny andafy any a, tsy fantatra, tsy hita. Ohatran'ny de zay zany lasa septika zany ny olona, lasa nieritreritra ny olona hoe mandainga koa le ry zany. De le Bob Lazar niteny hoe fafanjareo daholo amin'ny momba anahy rehetrarehetra am'zay tsisy mino sy ohatr'izany. De injana be zany a. De ny tena malaza ao anatin'io zone 51 io zany na Area 51 de théoriana ovni. Zany hoe misy ovni zany ao hony a sy ohatr'izany e. Be de be mihitsy ny série na film mitantara ny resaka Area 51 io. Be de be zany manao théorie kely vendravendrana, tsy hoe vendravendrana fa any anaty film tahaka izany ny X-Files izay miresaka extraterrestre, Independence Day le film misy an'i Will Smith, any anaty Roswell série efa nisy série koa ny Roswell, Smallville ary misy an'i Lex Luthor sy Tess Mercer le sœurany. Zay misy toerana base secret an'i Lex, misy vaisseau spatial. De ohatr'izay moa zany traité ny hery-zalany anaty film be da be fa anisany fotsiny zany teneniko zany. De ankoatran'izay a be de be zany théorie ao anatin'ity hoe inona mitranga ao an'le zone 51. Misy tena théorie adala be tsy haiko na foron'olona moa zany na tena misy fa misy an'izay hoe misy monde hafa mihitsy hono ao, misy peuple hafa mihitsy hono mampianatra ny militaire ao, ohatra hoe géant na ohatr'izany. Misy fatina extraterrestre hono étudianjareo ao. Ao anatin'izany koa hoe le tamin'ny 1969 ny amerikanina zay tany amin'ny volana hoe tao hono nanaovana ny tournage de tsy maintsy nafenina tao fa tsy tany amin'ny volana zany, ohatr'izany zany be da be. Afaka teneninao ambany ao koa zay eritreritrinao momba an'izay a. De faranako amina tantara kely anankiray izay nitranga voaingana tao amina réseaux sociaux amerikanina izay mety fantatrao Reddit zany zay réseaux sociaux ohatran'ny hoe Facebook fa any Amerika fotsiny le izy, eny misy koa afaka manao koa ianao raha ty fa ny amerikanina tena manao anazy tao amin'ny Reddit zany. Tsy fantatra zany na hoe canular na tena marina ty fa zay le tantara fa tantaraiko anareo. De rehefa tsy noinao de memeza fotsiny. De zay. De nisy an'izany olona zany hono a, anonyme zany izy tao amin'ny Reddit, nitantara an'izany hoe compte Instagram kosa izy a nisy nandefa message. Io compte io a zay manana 0 abonné, 0 abonnement. Amin'ny Instagram manko a tsy ohatran'ny hoe Facebook hoe ajoutena de anona fa
misuivre olona fotsiny ianao de hitanao ny zavatra ataony. De le compte zany tsy nisy an'izay, tsy manana namana 0 abonné de nandefa message hono le compte hoe je viens du futur, si les gens font vraiment ce qu'ils pensent faire amin'ny hoe raha hanao an'le eritreritry zareo amin'ny 20 septembre le hoe ho any am'le zone 51 de grave be ny zavatra hitranga fa aza makany fa be de be ny créature na biby izay ho tafavoaka any raha makany nareo fa aza makany. De tsy taitra moa zany ty ranamany ty le mitantara an'le izy hoe sangisangy zany fa aleo tsy ohatrany tsy maintsy zay zany ny ao an-tsainy e. De fafany le message de bloqueny le compte satria amin'ny Instagram koa misy hoe spam manko ny compte. Andro taorian'izay de nisy numéro niantso indray izy, numéro inconnu ohatran'ny hoe le appel inconnu aty amintsika reny de niantso le olona. De hoe niteny le olona zany hoe tsy sangisangy ty fa avy any amin'ny futur de mampilaza anareo fa tandremo fa aza makany amin'ny zone 51 io fa misy monstre be da be hivoaka raha vao makany nareo. Misy niveau zany le monstre ao am'le area 51. Niveau 1 hoe biby na olona izay nahazo mutation, izay muté moa zany, izay en phase de mutation zay tena dangereux zany zany hoe manana pouvoir ohatr'izany izy raha ataontsika moramora. De niveau 2 ony misy biby izay mbola tsy hita teto ambonin'ny tany mihitsy fa nafeniny Amerikanina, biby izay manan'elatra, misy écaille reny zany de misy nify rô ohatran'ny vampira na tsy fantatro, de autre sy ohatr'izany zany zay tena mbola enjana. Ao anatin'izany nefa mbola misy niveau 3 zany hoe dangereux be monstre zany hoe mijery anao fotsiny le monstre tonga de mamono teny ianao. Ohatran'ny hoe adaladala fa ohatr'izay zany le izy e, ohatr'izay zany le message le appel nataon'le olona am'le numéro inconnu. De ireo monstre reo hono raha vao makany le olona amin'ny 20 septembre io de hivoaka daholo ireo monstre reo ary animba ville be da be. Zay le izy. De zay le tantara kely tantaraiko zay tao amin'ny Reddit tao moa zany le izy de zay zany hono nitranga tsy fantatro ahoana ny eritreritrinao momba an'izay, lazaho anah ao anaty commentaire ao hoe tena misy tokoa ve zany extraterrestre zany tsy fantatro e, ohatr'izany. Zay ny Tsoda News-tsika androany manantena antsika hisabone ilaza ny hevitrintsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany mba afinaritra koa ato anatin'ny YouTube ato mba resaresantsika zavatra ohatr'izany koa de amin'ny manaraka indray.